Misaotra mankasitraka Andriamatoa filoha lefitry ny antenimieram-pirenena nanome ny fitenenana ary mamerina fiarabana anareo solombavambahoaka rehetra ihany koa amin'ny fanontaniana indrindra ianareo amin'ny voamera isan-tsokajiny sy anareo izay ao amin'ny vondrona parlementaire. Hoezahako hanomezana fanampanazavana ny fanontaniana izay napetrakintsika teo. Ka ny anombohako izany dia mahakasika ny eo amin'ny sehatry ny Jono izay sorako manokana ny ramatoa lehibe ny komisiona miandraikitra ny Jono eto anivon'ny antenimieram-pirenena. Marina tokoa fa tamin'ny nanomanana n'ilay fanazavana nentinay dia noho ny fotoana voafetra dia tsy maintsy natao aingakaingana ny mahakasika ny lelafiny Jono. Izany akory tia manakana mihitsy ilanjany izany sehatry ny Jono izany amin'ny asa izay tanterahiny eto anivon'ny ministera ary ihany koa ny mahakasika an'izany sehatry ny Jono izany ho amin'ny lafiny ekonomika eto Madagasikara. Ka izay no tiako hiverenana sy hamafisina fa tena zava-dehibe tokoa ary misy ezaka lehibe no ataon'ny ministera amin'izany sehatry ny Jono izany, na ny Jono an-dranomasina io na ny Jono an-dranomamy, ary indrindra ihany koa ny fampiroborobotsika ny fiompiana trondro na ny aquaculture izany na etỳ anivon-tany na any amin'ireo ilay faritra mety an'izany manamorona eny amorontsiraka. Ny tiako tsindriana manokana ho antsika solombavambahoaka ho an'ny fanontaniana izay napetraky ny filohan'ny voamera ny Jono dia ny hoe nanao fanavaozana goavana isika tao anatin'ity sehatry ny Jono ity. Goavana dia goavana raha tsy teny afa-tsy ny hoe mitanjona sy ny viana tiana napetraky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny fanatsarana ny fampidiram-bola ho an'ny firenena avy amin'izany sehatry ny Jono izany izay harena voajanahary. Zavatra roa lehibe ny tena tanjontsika dia ny fitantanana maharitra an'izany harena voajanahary izany, fa eo ihany koa ny fitantanana mangarahara ary indrindra ny mba ampidiran'izany sehatra voajanahary izany ny ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana mba ho ahafahan'ny firenena manontolo misitraka satria dia harena ho antsika malagasy rehetra ary tombony ho antsika ny fananantsika an'izany sisin-dranomasina sy izany ranomasina midadasika izay misy an'izany harena voajanahary izany. Izay no zava-dehibe ary nanaovana an'izay fanovana sy fanavaozana na reforma tao anatin'ny secteur haleotika izay. Naharitra ny fanavaozana, nisy ny fifampidiniana teo amin'ireo mpisehatra rehetra, nakana ny hevitra izy ireny, tolo-kevitra avy amin'izy ireny ary nentina ny dinihana teto anivon'ny gouvernement, tsy teo anivon'ny ministera ihany, tsy teo anivon'ny teknisiana anivon'ny ministera, fa nentina teo anivon'ny gouvernement manontolo ny fandinihana an'izany ary imbetsaka teo anivon'izany filakevitry ny gouvernement ary hatrany amin'ny filakevitry ny minisitra, nisy ny adi-hevitra ary izay nahafahantsika tonga amin'izao fanavaozana izay napetraka izao. Inona moa ny lalan-tsaina nentina tao anatin'izany dia izay ilay nambarako teo izay hoe fitantanana maharitra, fampidiram-bola ho an'ny sehatry ny Jono ho an'ny kitapo-bolam-panjakana. Entintsika mandatanteraka an'ireo vinam-pampandrosoana maro be izay apetraky ny filohan'ny repoblika, apetraky ny gouvernement ho tanterahantsika eto Madagasikara eto satria dia isan'ny mampidi-bola ao anatin'ilay ataontsika hoe fonds souverain na vola madidio ho an'ny firenentsika ary afaka tantahantsika ao anatin'ny fampandrosoana ho an'ny be sy ny maro isitrahany rehetra ny harena voajanahary toy ny harena an-dranomasina na ny harena avy amin'ny Jono izany toy ny harena kibon'ny tany ihany koa. Izay izany lalan-tsaina nitondrana azy ka mariako fa na izany aza nefa dia napetraka ao mazava tsara ihany koa teo hoe mila tsinjovina lay fanjonoana izay nentim-paharazana na ny pêche traditionnelle zany
sy eo ihany koa ny ataontsika ny jono industrialy. Fa anelan'elan'izy ireo dia manao ezaka tsika ary mizotra makany ny lalan-tsaina sy ny politika apetraky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny famerenana indray ny ataontsika hoe jono artizanaly na ilay anelanelana ilay jono nentim-paharazana sy ilay jono industrialy. Reto ilay mpanjono nentim-paharazana reto dia entintsika miandalana misondrotra makao anatin'izany atao hoe jono artizanaly izany izay efa mampiasa an'ireo ilay fitaovana mandeha moteur, ireo ilay fitaovana izay mampiasa ny arato sy ny fitaovana manara-penitra kokoa ary afaka mandeha manjono lavidavitra motsiraka izy ireo. Isan'ny tanjona lehibe izany satria tao anatin'ny fotoana lavalava dia tsy nisy intsony na vitsy dia vitsy no misehatra anatin'izany atao hoe pêche artisanale izany izay tokony hisondrotan'ireo ilay pêche traditionnelle ireo any amin'ny faritra maro eto Madagasikara ka ezaka lehibe no apetrakintsika ao anatin'izany. Isan'izany ihany koa ny fijerevana manokana, ny disadisa matetika miseho amin'ny mpanjono industrialy sy ny mpanjono nentim-paharazana izay matetika misy ny fifanindriny ny toeram-panjonoana izy ireo ka jerevantsika eto anatin'ilay fanavaozana izany rehetrarehetra izany. Ary mahakasika ny makamba manokana moa izay nasianao resaka teo na matoa filohan'ny voameran'ny jono dia mariako fa nandritry ny nosokafantsika izany ny sehatry ny jono makamba industrialy satria nandritry ny fotoana lava be 20 taona mahery dia voafehan'ireo ilay mpanjono makamba izay nanjono hatramin'izay io sehatra io. Amin'izao fotoana izao dia nosokafantsika izany ary ao anatin'izany fisokafana izany tamin'ny fomba mangarahara no nametrahantsika hoe tsy maintsy ampiakarina ny aba izay alohan'izany sehatry ny jono izany satria raha manome taremarika izany jono makany izany nandritry ny 20 taona dia tsy nihoatra ny roa lavitrisy 2 miliara d'ariary ny volana ampidirin'izany ao amin'ny kitapon'olam-panjakana. Amin'izao fanavaozana izao dia heverina fa hiakatra avoenina eny izany farafahakeliny ary mandray anjara amin'izany izy ireo. Fantatra izy ireo izany ilay fanavaozana izay napetrakintsika. Mahakasika ny hoe fahatarany ny fanombohan'ny jono makamba dia efa misy fepetra ho raisintsika amin'ity taona ity izay anaovantsika ny fanadihadiana any amin'ny faran'ny taona hoe nanahoana moa ny raha oharina amin'ny taona mahazatra no mety ho vokatra amin'ity dia tsy maintsy ho jerevantsika mahakasika ny aba alohan'izy ireo izay hitsinjovana ny io sehatry ny fiariana io satria ny fanjakana dia tsy ny hamono an'izany seham-piariana izany akory ny tanjona fa ny velaran'izany sy roborobon'izany. Ka manome toky izahay matoa solombavam-bahoaka ianareo solombavam-bahoaka rehetra fa jerevantsika manokana mahakasika ny sehatry ny jono io mba tena ho sehatry ny jono tondra fampandrosoana eto amin'ny firenentsika izany sehatra izany. Ny lafiny faharoa izay ho resahako dia mahakasika ny resaka fiompiana. Marina ny voalazan'ny solombavam-bahoaka maromaro teo mahakasika ny tsy fahampian'ny veterinaire izay misehatra mikarakara ny fahasalaman'ny biby fiompy. Ary eto anatin'ilay fanazavana izay netiko moa teo dia nitsondriana manokana fa ho ampitomboana ny isan'ireo ilay veterinaire ary ataontsika masahana n'ireo ilay faritra rehetra izay misy ny fiompiana izy ireo izay ilay hoe maillage ny présence ny veterinaire amina toerana marobe eto Madagasikara. Ka ho ampitomboantsika 220 izany raha oharina tamin'ny taona lasa ny veterinaire vaovao izay sehatra any amin'ireo ilay toerana izay heverina fa tokony hanamafisantsika ny fisiana sy ny asan'ireo veterinaire ireo. Mariako fa tsy maintsy manao fanavaozana ny lalàna isika mifehan'izany fahasalaman'ny biby fiompy izany efa misy volavolana lalàna izay ho atolotra ho dinihantsika eto satria dia efa voaray daholo ireny etaeta avy aminareo reny fanatsarana an'izany ny fampitomboana ny veterinaire ampiasam-panjakana sy ny sisa ary amin'izao fotoana izao dia efa maro ihany koa ireo tanora veterinaire mivoaka tamin'ny sekoly ambony izay afaka misehatra ao anatin'izany asa izany ka tsy maintsy ho jerevantsika manokana ny mahakasika azy ireo.
Ao anatin'izay sehatry ny fiompiana izay ihany koa dia voaray ny toromarika ny toro-kevitra avy aminareo ny hijerena manokana ny mahakasika an'ireo ilay vaksiny izay ampiasaina mba tsy hijanona eny anivon'ny faritra ihany, indrindra moa ny vaksiny hiadivana amin'ny haromotana dia hojerevanay akaiky izany mba hisian'izany manakaiky kokoa ny vahoaka, manakaiky kokoa ny mpampiasa azy ireo eny anivon'ny distrika ny mahakasika an'ireo vaksiny ireo. Ary ny fahatelo farany moa izay hitondrako fanampim-panazavana dia mahakasika ny eo amin'ny sehatry ny fambolena. Marina tokoa ny voalaza fa isika dia mbola manafatra vary hatreto. Misy ny ezaka be dia be izay efa nataontsika mbola tsy ampy izany. Tsy ampy ny fiakaran'ny vokatra raha dia miakatra isan-taona ary izany raha mihoatra amin'ny fitombony isam-ponina ihany koa izay mitombo be eto Madagasikara. Iny izany efa nisy politika manokana moa raisiny ny fitondram-panjakana mahakasika an'izay fijerena ny fitombon'ny mponina izay. Fa eto anivon'ny ministera izany dia miezaka isika ary izay nangatahana ny fiara-miasa aminareo sy ny mavam-bahoaka ary ministera dia mametraka an'izay ilay politika na décentralisation na fanapariahana izay satria dia ianareo sy ny mavam-bahoaka ny tena mahita ny tena priorité ny maika sy mamay eny anivon'ilay distrika reny ka angatahana ny fiara-miasa aminareo hoe ato misy foto-drafitrasa izay mila renina, misy foto-drafitrasa izay mila tsaraina ary misy lemaka izay mila tondrahana, ianareo mahita an'izay satria izay ety anivon'ny fitondrana foibe dia maheno ve tompoko? Izay ety amin'ny fitondrana foibe dia tsy afaka tena hita an'izay atsipirian'izay any amin'iny distrika misy anareo tsirairay avy ka angatahana fiara-miasa amintsika izany. Ia, misaotra Andriamatoa Filoalefitra. Ka izay raha mahakasika ny any Marantsitra manokana fantatray fa tena sompotra iny efa misy ezaka be dia be izay ataontsika amin'ny fanatsarana ary fiverenana amin'ny fanamboarana sy ny fanavoazana fanarenana an'ireo ilay foto-drafitrasa maro any amin'iny faritry Marantsitra iny. Ny tiako marihana manokana angambany dia ny hoe somary lafolafo ny fanatsariana foto-drafitrasa. Tsy ho ampy ny vola ny teti-bolam-panjakana anatin'ny ressources propres ny fanjakana raha ny zavatra tiantsika atao dia tsy aharaka marina mety afaka ampitomboina ny teti-bola fa ny paikady izay apetraka eto anivon'ny ministera dia tsy maintsy hatsaraintsika koa ny fiara-miasa amin'ireo mpamatsy vola mahazatra iraisam-pirenena izay miara-miasa amintsika. Inona moa ny fanatsarana mila ataontsika? Fanatsarana mila ataontsika ary asa ataonay isan'andro izany eto anivon'ny ministera dia ny fahafahantsika miady hevitra amin'izy ireo ary mandresy lahatra azy ireo hoe ampifanitsina amin'ny lalan-tsaina sy ny vina maika apetraka izao fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mitetika asa rehetra na ny amperinasa izany izay efa amperinasa amin'izao fotoana izao na nitetika asa vaovao izay apetraka eto Madagasikara. Izay izany tsy maintsy mandresy lahatra azy ireo isika satria amin'ny fahafahantsika miara-miasa amin'izy ireo na ahafahantsika mampitombo ny vola hoenty manantanteraka an'izay vina izay tiantsika hotratrarina izay. Tsy mora izany satria maro amin'ireo tetika asa ireo nefa nanomboka teo aloha teo. Izay tsy maintsy harindrantsika amin'izay fomba fijery vaovao izay mba hifanaraka tsara amin'ilay vina tiantsika apetraka dia ny fahavitantena ara-bary, fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara. Koa amin'ny alalan'izy ireny izany no ahafahantsika ihany koa mampitombo sy mijery an'izay fanatsarana ny asa izay tanterantsika izay. Ka voaray Andriamatoa Depute ny fanamarihana avy aminao raha mahakasika ny tetika asa mpadapo ohatra ny Bealanana dia ho hitantsika eo ny fanatsarana, ny fanafainganana an'izany fanatanterahana an'izany izay rahantsika amin'ny banky iraisam-pirenena. Voaray ihany koa ny torony fanamarihana avy aminao Depute ny Andilamena mahakasika an'izay foto-drafitrasa natao tany Andilamena izay hojerenay inona ny olana mba hitondrana vahaolana ihany koa anatsarantsika izany vokatra izay ho azo amin'ireny. Ny hamaranako azy dia izao hoe
maro ireo izay nisitraka an'izany fanohanana avy amin'ny fitoram-panjakana izany. Raha ny tarehimarika hitantsika teo. Fa mila ihany koa izy ireny, mila ihany koa isika solombavambahoaka, ary izay dia apita aminareo ny vaovao mahakasika azy ireny, mba ahafahanareo ihany koa manara-maso ny izany asa natanterahana teny anivon'ireny distrika maro isan-karazany ireny, ary fiara-miasa lehibe no tanterahantsika raha vitantsika izany. Mba ahafahantsika tena mahita hoe mipaka tanteraka marina amin'ireo ilay mpisitraka niezaka tao amin'ny fitoram-panjakana, ary miara-mienta antsika rehetra hatratrarantsika an'izay vina ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara izay. Izay angamba no fanampim-panazavana tiako entina Andriamatoa Filoha-Lefitra izay mitarika izao fivoriana izao, sy anareo solombavambahoaka, fa mbola vonona izahay misy moa ny raporo ny izay tsy maintsy hozaraina aminareo, vita boky izy io, mba hitanareo ny atsipiriana fa tsy aro voatanisa ao anatin'ny fotoana fohy amin'izao iaonantsika izao, fa ny zavatra goavana ihany no nozaraina tamintsika teto, fa ny atsipiriana dia ho hitantsika ao anatin'izany tatitra izay apetraky ny ministera izay. Ka izay angamba no fanampim-panazavana hoentiko Andriamatoa Filoha mankasitraka tompoko.